Angie Bettelma, des actualités uniques, dynamiques et renversantes dans le journal TV. Ina, plus raffinée que jamais. Ita, huilerie industrielle de Tamata, Isacham Telsuruariv. Vous présente Ni vava. La fagina ara-pasalaman, tsara kalitao, azo ampiasaina amina andro rehetra. Les minoteries de l'océan Indien. Manolotra anao ny vaovao. En choisissant l'université PEF, vous misez sur le changement, l'innovation et l'excellence. PEF, manolotra ho anao ny fampahalalam-baovao. Rentrée en L1, 6 décembre 2022. Inscription ouverte au Cap 3000 Anjar. Matura pyramide miaraka amin'ny France Col. Manolotra anao ny vaovao. En octobre, Batimax vous offre 15% de réduction sur tous les articles. Vous présente Ni vava. Iroso amin'ny fanisandro mpifidy eny anivon'ireo orinasa tsy miankina ny seni manomboka amin'ity volana novambra ity. Araka ny fifanarahanm-piaramiasana izy ireo tamin'ny vondro ny orinasa tsy miankina. Fanapa-kevitra izay mariky ny tsy fahaleovan-tena seni ho ny solombavambahoaka tim. Tsy manaraka ny voalaza ny lalàna 7 tsipika ohatraohatra valo ihany koa izany hoy ny antoko malagasy miara-miainga. Maro ny fanontaniana manodidina ny autoroute mampitohy an'Antananarivo sy Toamasina ny Tsimazava nandritra ny fifanaovan-tsonian'ny fiaramiasa teo amin'ny firenena malagasy ezipsianina. Ny fanadihadiana mahakasika ny autoroute izay tsy ho vita ao anatin'ny fotoana ihany koa hoy ny solombavambahoaka ny Toamasina voalohany no sady ministry ny asa vaventy teo aloha Roland Ratsiraka. Mahatsiaro voafitaka ny fahefana mpanatanteraka ny solombavambahoaka momba ny fahatongavany LFI 7-20 eny anivon'ny anteny mera-pirenena amin'izao fotoana izao. Raha voalaza hoe efa tonga teny an-toerana izany ny farany herinandro. Tsy mbola izay ny voaray ary amin'ny 12 ny volana novambra vao hiditra Sambomery izany hoy ny filohan'ny komisiona misahana ny didibola. Ny olom-boafidy solom-boatendro no isan'ny mpandrombany aly eto Madagasikara raha nitatitra ny firaisamonim-pirenena. Ny ala-potika eto Madagasikara izay tafiakatra analin'ny hektara isan'ny taona amin'izao fotoana izao. Any ivelany hiotsaka avokoa ny hampatelon'ny ranomandry voaositra ho vakoka iraisam-pirenena eo anivon'ny UNESCO mandra-pahatonga ny taona 2024 raha nitatitra ny ONU antony anairan'izy ireo ny firenena rehetra amin'ny fiarovan'ireo ranomandry sy satavela. Ny antsiprian'izay. Ankafaliana trano tomboklasia tongovavy ny hitsidiako indray ny tokantranonao amin'ity alina ity tonga soa. Atao anatin'ny fotoana ny fampahalalam-baovao amin'ny fiteny malagasy atena ny arahaba ary ampanajana ihany koa no anasako anao anarak' izany hatramin'ny farany. Avy hatrany dia mahakasika ny fanavaozana tanteraka ny lisitra mifidy izay mivoatra ary miteraka resabe hatrany amin'izao fotoana izao no anomboantsika ny fampahalalam-baovao amin'ity alina ity. Iroso amin'ny fanisandro mpifidy eny anivon'ireo orinasa tsy miankina ny seni manomboka ity volana novambra ity. Fomba fiasa izay tafiditra anatin'ireo fanisana tsy mahazatra toy ny fanisandro gadra. Tsy verzony filolefitry ny seni raha nanontanian'ny mpanao gazety mahakasika izay. Fanapa-kevitra izay ho an'ny androany ankilany. Manapirofo ny tsy fahaleovan-tena ny seni ny fanapa-kevitra toy izao hoy ny solombavambahoaka. Avy amin'ny antoko tiako Madagasikara nanaovana fanadihadiana. Araky ny andinin-dalàna fahatelo 12 larana 7 tsipika aotraotra valo tamin'ny 1 Mey 7 kirakiraina eny anivon'ny fokotany eo ambanin'ny fahefan'ny seni ny famolavolana ny lisam-pifidianana sy ny rezistry ny fifidianana nasionaly. Raha ny fomba fiasa vaovao nambaran'ny seni iroso amin'ny fanisana ireo mpifidy amin'ny alalan'ny fidinana ifotony eny amin'ireo orinasa tsy miankina ireo agent recenseur. Tafiditra anatin'ny paikady amin'ny fanavaozana tanteraka ny lisam-pifidianana ity fanapa-kevitra ity. Hoy ny filoha-lefitra androany, Jeanne Fanazavany, tsy voafehin'ny lalàna ireo paikady na mode opératoire ireo. Dia ny fahaleovan-tena ny seni nanapahan seni fanapa-kevitra ny seni izany io amin'ilay mode opératoire. Ny mode opératoire tsy fehezan'ny lalàna na ny didimpanjakana aiza fa misoratra ny anatin'ny lalàna sy ny didimpanjakana any hoe
apetraka amin'ny seny ny fandaminana ny rara dia mandray andraikitra ny seny amin'izay fandaminana izay. Raha ny faneho-kevitry ny solombavam-bahoaka lany tamin'ny antoko tiako Madagasikara, manampirofo ny tsy fahaleovan'ny tena nisy ity fanapa-kevitra ity ary teraka korotana amin'ny fanatanterahana ny lisy-pifidianana. Baiko ny mpitondra fanjakana asa nanaovan'ny santazy amin'ny resaka vola ve sa amin'ny resaka inona tsy tompony hevitra tsy misy moyen dia samy mandeha samy mitady fotsiny le agent recenseur any amin'ny misy azy avy rehetrany dia rehefa jerentsika eo amin'le taratasy iny takelaka iny eo amin'ny akaviandrina misy an'le hoe kazo an'ny CLRE mahita manao soni amin'iny ve ianareo dia fomba ahoana moa ny hahafantarany fa tokony soratra amin'ity fokotany ity amin'ity mba hifidy eo amina fokotany ray satria miparitaky erana Antananarivo ny any Ambohidratrimo mety mipetraka any Anosy Avaratra ny any amin'ny boriboritany fahadimy mety miasa any amin'ny boriboritany voalohany dia ahoana raha ny fomba hahafantarana fa tokony fidy ato amin'ity bureau de vote ity amina fokotany ray ity ilay olona soratanareo anarana any asainareo mitondra karapokotany ve satria maro be koa ny ankoatran'izay ny olona efa voasoratra ny anarany nefa le olona raha milaza zao mihitsy zangeka mbola tsy nisoratra anarany. Raha nambaran'ny seny anomboka amin'ny volana novambra ho avy izao ny firosoana amin'ny fanisana ireo mpifidy eny anivon'ny orinasa ity fanapa-kevitra ity izay noraisina niaraka tamin'ny fanisana ireo voafonja tsy mbola verizo. Raha ny zavatra hita amin'ny fomba fiasan'ny seny ankehitriny, maro ireo fiovana nentina saingy miteraka resabe eny anivon'ny fiarahamonina ary mampanahy ireo firaisamonim-pirenena misehatra amin'ny fifidianana ihany koa ny ampangarahara sy ahazo antoka ny vokatry ny fomba fiasa. Fa tsy manara-dalàna ny fifanarahanm-piara-miasa nataon'ny senisy ny afivim-pamaha na ny fivondrona ny mpandraharaha malagasy ny teo anivony antoko malagasy miara-miainga ho an'ny androany. Ny fifanarahana izay mamela ireo mpanao ny fanisana hidiny ny anivon'ireo orinasa tsy miankina aka ny momba ireo mpifidy voalaza ny lalàna 8-12 tsipika ohatraohatra 7 ankilany fa eny anivon'ny fokotany sy isaky ny tokantrano ihany no ahafahana maka ny mombamomba ny mpifidy raha ny fanazavana mirana Clara. Tsy manaja ny lalàna 8-12 tsipika 8-8 ny fidinan'ireo agent recenseur mandray mikasika ny mpifidy eny anivon'ny orinasa tsy miankina hoy ny antoko malagasy miara-miainga androany. Voalaza ny ity lalàna ity fa eny anivon'ny fokotany sy isaky ny tokantrano ihany no ahafahana maka ny mombamomba ireo mpifidy. Tsy izay anefa no voalaza ny fifanarahanm-piara-miasa na ny protocole d'accord nataony teo anivon'ny senisy ny vondron'orinasa tsy miankina omaly. Natany dingana voalohany aloha ty fiona miaraka amin'ny mpanao gazety fanairana hoe tsy manara-dalàna ny zavatra ataon'ny zareo eo izay raha teo hoe fantaky teo anivon'ny seny hoe alao mba manara-dalàna ny fanapa-kevitra raisin'ny seny. Tsara dia tsara tokoa le hoe misy fandraisan'ny anjaran'ny secteur privé ny orinasa tsy miankina amin'ny fanatanterahana le fandraisana ny lisy-pifidianana fa aleo mba hiaraka anaraka lalàna daholo tsika satria misy fiantraikany amin'ny fifidianana, misy fiantraikany amin'ny vahoaka malagasy ny tsy fanarahana io lalàna io sy ny olana mety ateraka izay hoe misy olona izay tsy tokony ho tafiditra anaty lisy-pifidianana lasa tafiditra anatin'ilay lisy-pifidianana. Mariana fefa imbetsaka izay no nanao fanairana nisy taratasy imbetsaka nalefa tany amin'ny senia mitaky zavatra maromaro. Ny hita aloha zao dia misy raisin'ny senia anisan'izany ohatra le fanatanterahana le cadre de concertation izay natao tamin'ny zoma iny. Ny irenay dia hoe hitombo ny fisian'ireo cadre de concertation ireo mba ahafahana miditra lalandalina kokoa amin'ny resaka refonty sy mandinika mahakasika ny fifidianana ihany koa. Manaitra ny tompona andraikitra eo anivon'ny seny araka izany ny antoko malagasy miara-miainga iverina ijery ny mahakasika ity fifanarahana natao ity. Zao nisy feona mantsy nisy cadre de concertation ny raha ny antoko politika nisy mpanohatra tao nisy mpanohana tao tamin'ny zoma teo ary hita le izy hoe 700 fotsiny ny olona voaray hatreto nefa efa ray volana zay mivita tokony telo volana mifarana amin'ny volana Desambra zany ny fandraisana anaran'ireo olona ireo an'le collecte de données io ka hita zany fa ohatran'ny tsy ho vita ara-potoana ny fanatanterahana an'ilay fandraisana ny anaran'ny mpifidy. Tsy aivina nisy ny fifanaovan-tsony na ny protocole d'accord teo amin'ny senisy ireo vondron'orinasa tsy miankina omaly alarobia faharoan'ny volana novambra 2022 ka ireo orinasa tsy miankina mivondrona ao amin'ny GEM, ny SIM, ny fivim-pamaha ary ny aksiana no nanatanteraka izany. Ny andinin-dalàna laharana 5-12 ao amin'ny lalàna 8-12 tsipika 8-8 no mametra fa eo anivon'ny fokotany ihany no fanatanterahana ny fanisana ny mpifidy ka atao izany amin'ny alalan'ny fitsidian'ny agent
agent recenseur isaky ny tokatrandro tsy izay anefa ny zavatra iseho manomboka amin'ny 15 novambra ho avy izao raha ny fifanaovan-tsoniana ny protocole d'accord teo amin'ny CENI sy ireo vondron'orinasa tsy miankina no jerena fa hidiny eny anivon'ny orinasa tsy miankina fa tsy eny amin'ny fokotany misy ireo mpiasa tsirairay avy ny agent recenseur aka ny mombamomba azy ireo ho fanavaozana tanteraka ny lisy-pifidianana. Fa mahita tao foana aloha zany ny CENI ao anatin'izay ary tena mifanojo amin'ny fiteny malagasy eny anivon'ny fiarahamonina amin'izao fotoana manao ny hoe ny CENI koa zany dia misahirana araka ny teny-jatovy eny anivon'ny fiarahamonina fa fanamboarana ny arabe mikodana mampitohy any Antananarivo sy Toamasina kosa indray fanontaniana maro manodidina ny autoroute izay ho atomboka afaka 2 herinandro no tsy mazava nandritra ny fampafantarana ny tetikasa sy ny fanaovan-tsony ny fifanarahanm-piara-miasa teo amin'ny fanjakana malagasy sy ezipsianina ho an'ny androany isan'izany ny makasika ilay mamatsy ny 700 vola amin'ny fanatanterahana ny tetikasa n'orinasa hitantana izany aoriana raha toka ny EPC na ny ingénierie procurement and construction ny fifanarahana amin'ity tetikasa ity sy ny maro hafa. No ny totosain'andro any teny amin'ny lapampanjakana iavoloany maraina teo ny fifanaovantsy ny fifanaraha-piara-miasa teo amin'ny firenena malagasy sy ezipsianina mikasika ny fanamboarana ny lalana migodana autoroute mampitohy an'Antananarivo sy Toamasina. Nisy araka izany ny fampahafantarana ny orinasa sy ny tetikasa saingy maro no tsy nazava mikasika izay. Tsy nisy kosa ny fampahafantarana ny teti-bola manontolo amin'ny fanatanterahana ity tetikasa ity tamin'ny orinasa telo lehibe namaly ny tolobidina taon'ny fanjakana ny orinasa ezipsianina Sam Kruit no nahazo izany. Fenya dia isy ekonomi betsaka amin'ny fandalinana ara-tsoky misy ihany koa hatramin'ny eo amin'ny fiarovana ny tontolo iainana satria dia misy ny émission na CO2 dia isy réduction na 55 000 tonnes na 10% tonnes no afarinana ao anatin'izany. L'autoroute ohatran'ny rehetra iratana dia misy péage dia misafidy ny olona na andeha amin'ny LN2 na andeha ny autoroute dia mamono péage. Ny péage io no anentsika mamerina ny vola izay nanaovana ny autoroute. Vinavinaina afaka 2 herinandro no atomboka ny fametrahana ny vato fototra amin'ity tetikasa ity mirefy 700 kilometatra ity lalana mikodana ity raha ny tatitra araka ny fanazavana 200 amin'ny teti-bola anamboarana ity tetikasa ity no anjaran'ny fanjakana raha toka 200 no indramana vola amin'ny mpamatsy vola. Tsy nisy kosa ny filazana mahakasika ny mpamatsy vola ny tetikasa. Tsy nisy ihany koa ny fampahafantarana ny teti-bola atokana amin'ity tetikasa ity nandritra ny lanonana fampahafantarana ny fanamboarana ny autoroute raha ny nambaran'ny tompona ndray mpanjakana tamin'ny volana jona lasa teo. Ny orinasa anao ny fanamboarana ihany no iantoka ny vola ho fanantanterahana ny asa ary amerina tsikelikely ny volany amin'ny saram-pandehanana amin'ny lalana aoriana. Izany hoe niova ho EPC na ingénierie procurement and construction na ny fifanarahana amin'ity tetikasa ity ka araka ny voalaza io ny orinasa mpanao ny lalana no isan'ny miantoka ny vola amin'ny fanamboarana izany ary mandray vita sy mamerina ny vola lany tamin'ny fanamboarana io ny fanjakana malagasy. Fantaniana mipetraka araka izany no hoe ny orinasa ezipsianina ity ihany ve no mamatsy ilay 700 ny vola ampiasaina amin'ny tetikasa antony tsy nisian'ny fampahafantarana ny mpamatsy vola amin'ity tetikasa ity androany. Nambaran'ny ministry ny asa vaventy fa aorian'ny fahavitan'ny lalana mikodana no anao tolobidy indray ny fanjakana amin'ny orinasa hitantana izany. Efa taona kosa ny fahavitan'ny tetikasa 20 kilometatra amin'ity tetikasa ity no nambara ho vitaina amin'ny taona 2024 nandritra ny fanolorana ny teti-bola-panjakana nasipanitsiana 2024 vola mitentina ray sy 300 miliara ariary no natokana ho amin'ny fanombohana ny asa. Io vola io ve araka izany ilay anjara 200 ny fanjakana malagasy mandritra ny 12 taona no amerenana ny vola ampiasaina amin'ity tetikasa ity raha ny fanazavana vola izay tsy fantatra hoe hoatrinina. Fa tsy ho vita ao anatin'ny 2 taona ny fanadiadiana mahakasika ny autoroute mampitohy an'Antananarivo sy Toamasina. Hoy ny solombavambahoaka ny Toamasina voalohany no sady ministry ny asa vaventy teo aloha Roland Ratsiraka maro ny teboka tsy mazava manodidina ny tetikasa. Tsy tokony atao anjorom-bala ihany koa ankilany fanamboarana ny lalam-pirenena faharoa izay isan'ny avokafoka lalana miantoka ny toe-karena pirenena amin'izao fotoana izao. Hoy ny solombavambahoaka sasany nanaovana fanadiadiana ho an'ny Androany Nela Ranefson. Maro ny zavatra tsy mazava mahakasika ny tetikasa fanamboarana ny lalabe mikodana hoy ny solombavambahoaka voafito Toamasina voaloha no sady ministry ny asa vaventy teo aloha Roland Ratsiraka izay isan'ny nanatrika ny fampahafantarana sy ny fifanaovan-tsony fifanaraha-piara-miasa teo amin'ny firenena malagasy sy ny ezipsianina mahakasika ny fanamboarana ny lalabe mikodana autoroute mampitohy an'Antananarivo sy Toamasina teny amin'ny lapam-panjakana iavoloha ny maraina teo. Tsapako aloha
dia tsisy information mihitsy azo androany. Zay zany malahelo amin'izay satria tsisy resaka mihitsy hoe oviana le anomboka le étude satria raha vao tsy misy ny étude tsy mandeha io lalana io. Ary tiako ampahafantarana ny vahoaka malagasy fa étude momba ny lalana io farafahakeliny roa taona. Zany hoe alohan'ny roa taona zany tsy afaka manomboka azy satria raha manomboka étude androany. Misy ny hoe avant projet sommaire mbola tsisy zany io. Misy koa ny hoe avant projet détaillé ahafantarantsika hoe aiza moa ny itinéraire makaiza le lalana. Tsy fantatra mihitsy hoe inona daholo ny étapen'le lalana. Tsisy fiche de projet, tsisy inona zany ampelatanantsika. Donc zany somary malahelo amin'izany ary indrindra tsy hay hoe ohatrinona tokony zany manao anamboatra ny lalana ngeza be ohatr' zao fantatsika hoe ohatrinona kanefa na raimbilanja ary tsy voatonona teo. Mba hitanareo zany tsisy na vola raimbilanja na $1 voatonona. Taloha hoe Afri Exim Bank andeha amatsy vola le apportsika. De hoe tsika zany indram-bola aminy. Ka rehefa raha indram-bola aminy tsika tsy maintsy mandalo amin'ny Assemblée nationale. Mbola tsisy inina mihitsy zany zany rehetra zany tokolasy tokovavy. Ankilany, raha ny fanazavan'ny ministry ny asa vaventy, 3 volana no efa nanao fijinana ifotony ireo teknisiana avy amin'ny orinasa Samcrit ary mahery ny 50 kilometatra hoy izy ny fanadihadiana teknika efa vita. Raha izay ivona, mirefy 420 kilometatra ny lalana mampitohy Antananarivo sy Toamasina ary afaka 2 herinandro no vinavinaina atao ny fametrahana ny vato fototra. Ilaina hoy ny solombavambahoaka ny lalana mikodana saingy tsy tokony atao anjorom-bala ny fanamboarana ireo lalam-pirenena. Manana ny route nationale ihany koa atsika izay efa niasana hatramin'izay ary hita fa efa manomboka misy ny fitakiany fanarenana ny hanatsarana ny regny lalam-pirenena misy. Raha tsy resaka fotsiny atsika hoe route nationale numéro 2 nampitohy Antananarivo sy Toamasina ka ny zavatra anaovana antsoavo na efa ampanatanterahana ny fanatanterahana ny autoroute aza atsika dia tsy tokony adinoina ny anatsarana ny route nationale misy. Ho azo no ampiasaina amin'ny fisiany fitaterana rehetra misy eo na taxi brosy io na inona ka afaka nala-pasarana anazy amin'ny fahany mivezivezy amin'ny fandehanan'ny taxi brosy ve sa lalana hanamorana ny business fotsiny ilaitsika ny fisian'ny autoroute fa tsy tokony vonoatsika ny route nationale efa nisy hatramin'izay fa tokony izana anatsarana an'iny. Raha ny fanehoan-kevitry ny solombavambahoaka vaovita Toamasina voaloha ity, 3 taona no nanaovana ny fanadihadiana tamin'ny fanamboarana ireo rokady izay mirefy 10 kilometatra. Tsy tokony ho vita vetivety hoy izy ny fanadihadiana mahakasika ny fanamboarana ny lalana mikodana mampitohy Antananarivo sy Toamasina. Azo rahanao manontolo ao anatin'ny page Facebook ny Vaovaon'ny Kolo TV FM moa ny Antsipriany mahakasika izay fanehoan-kevitry ny solombavambahoaka. Roland Ratsiraka mandidina ity autoroute mampitohy Antananarivo sy Toamasina ity. Fa voafitaky ny fahefana mpanatanteraka ny solombavambahoaka amin'izao fotoana izao momba ny fahatongavany lalàna ifentedi-bola mpanjakana 322 eny anivony ity androm-panjakana ity zany hoe eny anivony ny anteny mera-pirenena. Tsy mbola izay no voaray teny anivony ity androm-panjakana ity hatreto ny filohan'ny komisiona misahana ny fitantanam-bola sy ny tedi-bola androany raha nanontaniany mpanao gazety ary amin'ny 2 ny volana Novambra vao hiditra ao anatin'ny asambomera ny momba izay fomba fiasa izay manitsakitsaka ny lalàna 4 tsipika ohatraohatra 7 onona saina. Diso fanantenana ireo solombavambahoaka izay nihevitra fa nanaja ny fotoana voatondro ny lalàna ny fahefana-panatanteraka tamin'ny fahatongavany LFI 2023 ny alohan'ny fiafaran'ny volana oktobra teo. Tsy izay no zava-nisy rehefa nojerena ho ny filohan'ny komisiona ny fitantanam-bola sy ny teti-bola. Fa araky ny hita tamin'ny alatsinainy maraina maromaro izay ny komision finansa niakatra tao amin'ny servisy mianaikitra an'izany dia nahita maro zay hoe ireo ny loi de finance dia nanontany zay hoe aizany anexa dia hoy izy hoe ao anaty CD dia dikan'izay tonga le izy zany dia fa tonga aty aminay zany le izy fa rehefa mivoaka no ordre du jour dia any amin'ny 20 volana any vodiniana le izy zany zavatra zany session budgétaire ty tokony diniana voalohany indrindra na izay makatia raha fa tonga saina ihany hoe mbola tsy nizaraina le izy dia mody indray aloha zany fa amin'izay zany le zaraina.
raha nila adinika eny anivon'ny anteny meram-pirenena ho amin'ity volana novambra ity ny maraina ny talata 12 novambra no anoloran'ny ministry ny toe-karena sy ny fitantanam-bola ny tedi-bolam-panjakana ary ny arivan'io vao hiditra amin'ny asambomera fomba fiasan'ny mpanatanteraka izay manitsakitsaka ny voalaza ny lalàna 4 tsipika aotraotra 7 fa ny lalàna kosa dia milaza fa une fois déposé aty izy dia zaraina amin'ny solombavam-bahoaka dia amena ny commission finance mba ho dinihana 10 andro no anjaranay metomboka amin'ny andraisana azy dia 12 andro ny an'ny Sénat ny 12 andro ambiny ivezivezeny amin'ny lecture manarakaraka ao 10 andro zany andinihana an'io fa zay dia makaty foana mijery fa rehefa azo alaina l izy mba ho dinihana dia alainay fa hatramin'izao aloha izy mbola tsy namenanay ho tahaka nisan'ny taona ihany no hitranga amin'ny fampandaniana ity teti-bola iankina ny fampandehanana sy everina ho fampandrosoana ny firenena ho amin'ny taona 2022 ity hodinihana anaty ankamehana hitadiavan'ny fanjakana ny fomba tsy hanovana azy izy ireo raha teo manana ny maronisa eny anivony anteny meram-pirenena dia tsy maintsy mikoropaka zany fa izahay kory tsy anara-baraka ny institution fa rehefa mainy anay l izy dia dinihanay araka ny fahaizanay mandinika azy mety asa alina zay satria amin'izay zany vao mety omenanay l izy dia hiasa alina zay ametraka fampanontaniana zay dia ho hita eo l izy fa mazana moa rehefa miteny ny ministre de finance hoe mangataka zay mba tsy ho kitihana io fa lefa amin'izao ihany dia démocratie ato rehefa manaiky mibe sy maro dia zay zany ny zavatra tapaka lafomba vao hafa kosa indray dia ohatra avokoa ny isa azon'ny firenena tamin'ny azokajo maro anatin'ny agenda 2063 izay paikady ho fanavaozana ny sihatra sosialy sy toe-karena anatin'ny continente afrikanina mandritra ny 10 taona manaraka isandreo tsy nahazona isany mikasika ny vahoaka ampy sakafo ny fampiarana ny tanytandalàna sy ny maro hafa raha ny tatitra farany ao anatin'izay mianta randrianayvo mirakitra ny fatratrarana ireo tanjona amin'ny lafiny fanatanterahana ny antsoina hoe aspiration na ireo faniriana sy ezaka napetraka ho tratrarin'ny firenena samihafa ny agenda 2063 izay paikady ho fanavaozana ny sehatra sosialy sy toe-karena anatin'ny continente afrikana anatin'ny 10 taona manaraka ny any Madagasikara saika tsy misy vokatra tsara amin'izany ho an'ny sehatra maro araka ny tatitra farana avoaka ny agence de développement ny union africaine aotra avokoa ny isa azontsika tamina sokajy valo tahaka ny olom-pirenena salama sy ampy sakafo ny fambolena manaraka ny toetrandro sy ny fahatsaran'ny famokarana ny lafiny toe-karena sy ny fiarahamonina manaja ny tontolo iainana na ny hoe économie et communauté respectueuse de l'environnement et résiliente ny fametrahana ny hoe sankina ny Afrique, ny sokajy mikasika ny valeur, pratique démocratique, principe universel des droits de l'homme et de l'état de droit pleinement ancré. Aotra takizay ihany koa ny isa azo Madagasikara amin'ny sokajy momba ny kolotsaina izay ny renaissance culturelle africaine prééminente, ny fitovian-jo tanteraka amin'ny lahy sy ny vehivavy amin'ny sehatra rehetra ary mikasika ny tanora sy ny ankizy mandray andraikitra. Ny ananganana ny Afrika miroborobo mifotra amin'ny fiarahana misandratra sy ny fampandrosoana maharitra continent amin'indray amin'ny lafiny ara-politika sy mitovy fomba fijery mikasika ny panafrikanisme Afrika mampiatra ny fanjakana tsara tantana ny demokrasia fanajana ny zon'olombelona mampiatra ny tantandalàna Afrika miaina anatin'ny filaminana sy fandriampahalemana Afrika manandratra ny kolotsaina mampiavaka azy sy ny arena iombonana Afrika sambatra amin'ny alalan'ny fanomezan-danja ny talentan'ny mponina ao aminy indrindra ny vehivavy sy ny tanora ary Afrika mandray andraikitra sy miara-miominantoka eo amin'ny sehatra maneran-tany ireo no tanjona na aspiration fito amin'ny agenda 2063 ity manamafy ny tatry ny agence de développement ny union africaine ity fa mifandray amin'ny arikarena vokarin'ny isam-batan'olona sy ny arikarena vahobe isan-taona avokoa ireo sehatra tsy nahitana fivoarana betsaka teto amintsika ireo izan'izany mikasika ny fametrahana ny fitovian-jo ny fanahenana ny tany tratry ny tsy fanjarian-tsakafo ny fampifanarahana ny isamponina mianandrenivohitra sy ambanivohitra fampianana ny tratry ny aretina tazomoka ary mikasika ireo vehivavy sy ny tanora lasibatry ny herisetra sy ny fanararotana aranofo sokajy maro no nahafahana nahazona ny vokatra amin'ny ity tatra ity isan'izany ny singa mikasika
mikasika ny farim-piainan'ny vahoaka, ny lafiny fiofanana sy ny sokajy toerana misy, ny fahafampo sy ny fahampiana amin'ny lafiny filana fototra, ny sehatry ny fampanarana ny toetrandro ny fambolena, fiarovana ny tontolo iainana, fampiarana ny demokrasia, fampanajana ny zon'olombelona sy ny tanitandalana. Ny taona 2024 tany amin'ny farany laharana nisy any Madagasikara tao anatin'ity agenda 2063 ity, raha toka i Rwanda no teo amin'ny laharana voalohany, miankina tanteraka amin'ny fanatratrarana ny tanjona sy ireo fanamby anatin'ny agenda 2063, ny anjara andraikitry Madagasikara sy ny toerana amin'ny toe-karena maneran-tany amin'ny alalan'ireo fandraisana anjarantsika amin'ny fampiroboroboana ny Afrika ireo. Fanamby izay manano sarotra ny fanatanterahana azy raha toka tsy ahitam-boka ny politika pampandrosoana amin'ny hatreto amin'ny firenena. Fa mihibatra ny araka izany ny firenena raha izay karazana tomban'izay fa mahasarotra ny fanaovana tombana sy ny fanaramaso ny asan'ny fitondram-panjakana eto amintsika amin'izao fotoana izao. Ny fiovaovan'ireo tompon'andraikitra sy ny rafitra misy ho ny tompon'andraikitra eo anivon'ny Cour des comptes teny Tsimbazaza tamin'ity androany ity. Tsy ampina tsy misy ihany koa ny hoenti-manana anatanterahana ny politika panjakana raha ny fanazavana. Onona saina. Androany no nyrosy tamin'ny fanaovana tombana ny politika panjakana teo anivon'ny sehatry ny rano, fidiovana sy fanadiovana ireo tompon'andraikitra momba izany toy ny chambre d'évaluation des politiques publiques eo dite commandée à la Cour des comptes de la Cour suprême sy ireo mpiara-miasa aminy araka ny fangatany antemeram-pirenena. Hitantarana teo amin'ity politika momba ny fitantanana ny rano ity fa ihany koa ny politika ankamabean'ny fanjakana ny tsy fisian'ny hoenti-manana ho fanatanterahana ireo asa napetraka tany am-piandohana raha ny fanazavana. Dia voatery nijanona teo anatin'ny sehatry ny famolavolanana ilay politika zany zay fa tsy afaka nandeha ny ohatran'izay kokoa noho ny tsy fahampiany donné teo am-pelantanana satria marobe ny tompon'andraikitra efa tsy eo, marobe ny rafitra mety efa tsy eo ihany koa, marobe ireo tompon'andraikitra efa mifindra toerana, anisany nahatonga an'ilay hoe tsy nahatanteraka na hoe tsy effective an'ilay politika ny fisian'izay hoe tsy nisy zany hoenti-manana na ompana nakany amin'ny fanatanterahana an'ilay politika. Tsy somary nafangaro koa zany hoe iza marina moa tena tompon'andraikitra, sao dia misy tompon'andraikitra maromaro na sao dia tsisy tompon'andraikitra mihitsy ao anatin'ny fanatanterahana ny asa anankiray. Maro ny sakana tsy ahafahana manao ny tombana araka ny tokony ho izy tahaka ny any amin'ny firenena mandroso raha ny fanazavana hatrany na eo aza ny fahaiza manao ananan'ny malagasy. Nisy ihany anefa ny lesona azo tsoahana anatsarana ny fandrafetana ny politika panjakana amin'ny taona manaraka. Ao anatin'ny hoe fomba famolavolana politika amin'ny ankapobeny mihitsy hoe sao dia lasa ny avy any ivelany na hoe ireo fiaraha-miasa amin'ny any ivelany no milasa manosika atsika maka politika fa tsy voatery resy lahatra amin'ilay politika akory tsika na hoe mety hoe tsy mifanaraka akory amin'ny tena filahtsika mivantana ilay politika amin'ny fotoana anoratantsika azy satria araka n'ilay fiteny zay hoe évaluer pour évoluer. Ny antemeram-pirenena no nangataka ny anaovana ity tombana momba ny politika panjakana ity saingy androany latsaky ny folo ireo solombavam-bahoaka nanatrika ny tatitra momba izany fampiasa teo anivon'ny antemeram-pirenena ny ankamaroan-dreo nameno ny seza. Fa ho tanterahana ny 12 hatramin'ny 20 ny volana novambra izao toliara ny hetsika ara-pahasalamana. Tolo-tanana fandidiana maimaimpona tanterahany Rotary Club iarahana amin'ny Vivo Énergie sy ireo mpiara-miombonantoka samihafa mahery ny 200 sy 100 ireo isitraka ny fizahana ara-pahasalamana raha toka 300 ireo isitraka ny fandidiana mandritra izay Abraham Randriamanana. Taorian'ny tanàna ny Moramanga isokatra ho an'ny tanàna ny Toliara ankehitriny ny hetsika ara-pahasalamana tolo-tanana. Tanjona amin'izany ny fanampiana ireo miaina anaty fahasahiranana ary tsy manana ny fahafahana isitraka ny fandidiana manoloana ny fahasembanana mahazo azy. Manampy amin'ny fampivoarana ny mahaola ny fanatanterahana ny fandidiana maimaimpona amin'ny hetsika tolo-tanana raha ny nambaran'ny tompon'andraikitra. Horaisina tanàna mandritra ity hetsika ity ny fandidiana maimaimpona ireo Sima, ny Simanaty, Lipoma, ny Hernia ary ny Olatra May. Dia ny estimation anay zany hatreto eo amin'ny 1250 consultation io no atao. Apatsihivoko eto dia zao aloha fa amin'le 1250 reo zany consultation misy tena avolavitra be mihitsy dia na reny ary financenay le déplacement. Vita les consultations ka tokony azo opérena l'izy zany dia opérena atao les opérations ny olona isitraka zany estimation zao entre 250 et 300 personnes no isitraka ny opération tolo-tanana io. Ny ngamba aloha ny tena critère voalohany dia le tena olona tena sahirana indrindra zany tsy afaka manao fa le zaza zany le ankizy raha vao misy an'le handicap iny dia ahilika sahirana be mihitsy fa vao vita kosa iny le opération iny dia misy réintégré ao anatin'le
les sociétés le akizy zany a izany ireo mpiara-miombonandoka amin'ny fanatanterahana ny hetsika fandidina maimaim-poana tolo-tanana ao tolo-iaran-kehitriny ny rotary miaraka amin'ny Vivo Énergie sy ny maro hafa. Ce qui est le plus important pour nous c'est que zava-dehibe ho anay ny fanampiana ireo ankizy manana fahasembanana sy ireo manana olana ara-pahasalamana amin'ny alalan'ity fandidina maimaim-poana ity. Natao izany ho fampivoarana ny fiainan'izy ireo amin'ny tsaratsara kokoa sy hitovy amin'ny rehetra na ny manakaikikaikiny amin'izany. Manohana ty ambadika izahay amin'ny lafiny ara-bola sy ara-pitaovana mba ho fahombiazana tanteraka ny fanatanterahana ity etsika ity. ce genre d'opération soit une réussite. Tsy aivina nanomboka ny 12 hatramin'ny 20 ny volana novambra izao ny fanatanterahana ny etsika fandidina maimaim-poana anatin'ny tolo-tanana ho an'ny tanàna ny Toliara. Dia izay ihany koa no hoentintsika misenty vetivety anaty doka fohy ny velaran'ala potika izay analina hektara isan'ny taona eto Madagasikara amin'izao fotoana. Ary isan'ny voasokajy ho mpanimba izany ireo olom-boafidy sy olom-boatendry. Eo ihany koa ny mahakasika ny olana amin'ny fampandrosoana ny fikarohana ara-biolojika indrindra ny eto amin'ny lafiny fampitaovana rehefa avy eo no anarahantsika izay. Telma TV gratos, resaka sérieux omena fotsiny. Mahazo Telma TV adiny ray maimaim-pony sady voakasika andatanao na 1 megamonja azy. Tsotra fotsiny tonga vahaingana eny amin'ny Telma Shop dia zay. Aza tara. Telma TV safidiky tsotra malagasy. Ina dia vita amin'ny soja voafantina mba hampatsiro ireo karazan-tsakafo karakarainao. Ny menaka Ina dia ahitana oméga 3 sy oméga 6 ary ara-pahasalamana no notrikaina entin'ny soja. Ina ilay menaka manome tsirony nahandronao isan'andro. Ina plus raffiné que jamais. Ita, huilerie industrielle de Tamatave, misy hatramin'ny 3 sy 4 arivo. Lafarina ara-pahasalamana, tsara kalitao, azo ampiasaina amin'ny nahandro rehetra. Vokatra vita malagasy ary hitanao eny amin'ny mpanjara rehetra. Tsy oela ny lafarina sy le pain amin'ny lanjany 1 kilao. Les minoteries de l'océan Indien. Vita malagasy. Maro domoka fanapeseko fa France cola foi leko. Io tsare, io meva. Mura sadi efficace, monsieur Mustica cita trasi. Monsieur Mustica cita trasi. Casa mia lam. France cola. Manice. Si mane pucho. Mandini jusqu'à Marenjeng. Yeah. Matura piramide na miaraka amin'ny France cola. Profitez du retour des beaux jours pour donner vie à votre intérieur. En octobre, Batimax vous offre 15% de réduction sur tous les articles. Une offre exceptionnelle dans tous nos magasins pour les petits travaux et les grands projets. Moins 15%, c'est tentant, non ? Yoplait, zanka yaourt.
andramo ane hitanao eny ampivarotra mahazatra anao ary azonao jifaina manomboka amin'ny vidiny 700 ariary monja. Yoplait, tsiro ifampizarana. Yoplait. Université PEF. Parcours études et formations. 3 filières au choix. Informatique, 2 options. Développement d'applications et web, réseau et base de données. Droit, diplomatie et relations internationales. Management et administration des affaires pour obtenir les diplômes de licence et master suivant le système LMD. Admission sur sélection de dossiers et entretien. Rentrée en L1, 6 décembre 2022. Inscription ouverte au Cap 3000 Anjar. Contact 038 45 085 85. 020 85 085 85. En choisissant l'université PEF, vous misez sur le changement, l'innovation et l'excellence. Université PEF, l'excellence à portée de main. Mamenina ny arabatra ny tombo klasia tombo vavy tonga soa indray atao anatin'ny tapany faharoa amin'ny fampahalalam-bavao amin'ity ala ity avy hatrany dia vaovao ny tontolo iainana no anokafantsika izay. Isan'ireo mpandromba ny ala eto Madagasikara raha ny tatitra ny fikambanan'ireo firaisamonim-pirenena ho an'ny androany. Ny sasany amin'ireo olom-boafidy sy olom-boatendry. Analy ny hektara isan-taona ny ala potika eto amintsika ao anatin'izay ary miteraka ny fahasamban'ny tontolo iainana sy ny fiovan'ny toetrandro ny momba io. Tsy nisy hatramin'izay ny politika mazava ny tantanana ny ala eto Madagasikara. Samy nanao izay tiany ireo mpisehatra rehetra tahaka ireo mpitrandraka. Eo ihany koa ny trindry ataon'ireo manam-pahefana isan-tsokajiny sy ny fanaovana mpimamba ny harem-pirenena raha ny tatitry ny firaisamonim-pirenena. Mafimafy moa izany aloha ny asan'ny firaisamonim-pirenena rehefa midina ifotony kokoa eo amin'ny resaka fiarovana ny ala io satria na miteny arany dia mety azo menasa zany ao anatiny ary tsy miafina amintsika mino fa tsisy malalan'izany tsisy tsy malalan'izany eto Madagasikara indrindrandrindra nareo mpanao gazety hoe misy karazana olona olom-boafidy manana ny toerany olom-boatendry no anisany tena hoe mpanimba nyreny arena voajanahary reny na tsy mpanimba fa mpandroba ihany koa. Mafimafy zany ny asan'ny firaisamonim-pirenena nefa ny tsy afaka mijanona fotsiny amin'izao isika menakavy mihitsy ny resana tsy afaka mijanona fotsiny amin'izao fa tsy maintsy manaitra tsy maintsy miteny mba hitazomana n'ireo arenantsika haharitra kokoa. Ankoatra ny tontolo iainana miantoka betsaka amin'ny fampandrosoana ny lafin'ny toe-karena sy ny sosialy ny ala. Mitarika ny fiainan'ny tsirony tany ary mampiena ny vokatra izay mahavoakasika ny sosalim-bahoaka avy hatrany ny fampotehany. Le izy efa misy zatra mitrangy 5 alina ka hatramin'ny 2 hektara isan-taona mipotika ny ala. Dia ozy nareo tsy maninona fa ny fiantraikan'izay miena ny tsirony tany, miena ny rendement agricole, miena ny asa hitan'ny olona ary mahantra ny mponina dia ho vesatra ho an'ny firenena zay vesatra ho an'ny finance publique atsika. Nefa ny finance publique tsisy contribution mankany amin'ny ressources tontolo iainana fa vitsy. Isika ve vocation agricole sa écologique sa minière dia anjarantsika mieritreritra ahoana ny politika mpampandrosoana antsika raha ohatra rovana ny tontolo iainana mitondro otrininy zay dia tokony any amin'izay tokony any bebe zany izy dikan'izay resaka fanapahan-kevitra politika izy miainga amin'ny fanadiadiana sy ny fifampiresahana aty fotony. Ankoatra ny tsy ny teti-bola natokana hiadiana amin'ny fahasimban'ny tontolo iainana, tsy nisy ihany koa ny fifampiresahana teo anivon'ny fitondram-panjakana sy ireo mpisehatra rehetra mikasika izany. Antony natonga ireo fikambanan'ny firaisamonim-pirenena nanokatra ny fifanakaloza-kevitra na raha anaty hevitra teo amin'ireo mpisehatra rehetra entina natsarana ny tontolo iainana. Fa misedra olana amin'izao fotoana ny fampandrosoana ny fikarohana ara-biolojika na ny biolojia medikale. Anton'izany tsy fahampian'ireo fitaovana manara-penitra eny anivon'ireo toeram-pikarohana na ny laboratoara samihafa. Manampitrotraka ihany koa ny fahalafosan'ireo fitaovana ilaina amin'ny fikarohana. Miantso ny fitondram-panjakana araka izany ireo mpikaroka siantifika ao anatin'izay hitondra vahaolana maharitra manoloana io. Maro lafy ireo sakana amin'ny fampiroboroboana ny sehatry ny fikarohana ara-biolojika sy ny fikarohana ara-tsiansy eto Madagasikara amin'izao fotoana.
raha ny nambaran'ny teo anivon'ny Somabio na ny Société Malgache de Biologie. Manaitra ny tompona ndraiky mpanjakana manoloan'izany ireo hitondra paikady maharitra entina mpandrosoana ny tontolon'ny fikarohana ara-biolojika eto an-toerana. Fa eo ihany koa ny ampiroboroboana ny tontolon'ny siansa ho antoko ny fahasalamam-bahoaka. Ny olana iray loatra tsy maintsy misy. Ny olana zao ny resaka fitaovana, resaka arabola, resaka arakolona koa dia mbola olana. Tsy fampin'ny olona daholo zany. Fa za moa tsy atao sakany fandrosoana tsy maintsy mandroso foana anao na inona anao ka dia zay mihitsy ny antony anaovana an'ilay partage d'expérience. Hoe inona azo ampiarina ty hoe azo ampiarina eto amintsika raha ampiarina ty dia inona no mety ilayntsika ohatran'ny zavatra rehetra moa ny fitsaboana rehefa miakatra ny vidim-piaina miakatra daholo ny rehetrarehetra satria tsy miankina amin'ity na mifanafody fotsiny ary dia efa tsy miankina amin'ity satria mpanamboatra fanafody angeny mivelany ny produit fotsiny dia efa lafo be dia rehefa mety eto amintsika izy dia lafo dia nidika zany tsy maintsy lafo foana le misarany foana zany raha isaka ny biolojia ohatra ny réactif inona moa malafo ny analyse le vidina réactif aloha dia efa lafo dia nao nefa tsy afaka hiditra pery tamin'ny labo na labo fanjakana reo dia tsy maintsy amin'izay mahatonga an'ilay sarany tsy possible gratuit mihitsy zany tsy possible tena misy sarany. Nanomboka androany ny fankalazana ny andian'ny fahadimy amin'ny androan'ny fikarohana ara-biolojika eto Madagasikara aritra 2 andro ny hetsika ary hisy ao anatin'izany ny fifanankalozana ny vokatra ara-tsiansa entina mampandroso ny sehatry ny fikarohana ara-biolojika. Fa vaovao manodidina ny tontolon'ny serasera sy ny haino vakijery eto Madagasikara no hanohizantsika ny fampahalalam-baovao amin'ity alay ity. Nanomboka androany arahatra 3 andro etsy Mahamasina ny semaine de l'éducation au métier et à l'information hisongadina mandrindra izany ny ady hevitra mifototra amin'ny tontolon'ny serasera sy ny fampitrahana ny olom-pirenena vaovao maro-potitra sy maro lafy amin'ny ankapobeny isany ho tanterahana mandrindra izany ihany koa ny colloque sur la désinformation na ny fikonan-doha andinihana ny momba ny fanoloezana vaovao tsy marina izay isany manomboka mahazo vahana hatramin'ny fotoana nampivelatra ny tambazotra serasera sy ny tontolon'ny interneto amin'ny ankapobeny. Anohizantsika ny fampahalalam-baovao hatrany amin'ity alay ity dia mpianatra miisa 12 na vita ny fiofanana mahakasika ny fandrarana STEP na ny programme de formation en entrepreneuriat à Madagascar no nahazo tohana aingana na fond de démarrage avy amin'ny UNESCO tamin'ity androany ity na vita master 2 avy amin'ny faculté ny siansa ireto mpianatra ireto no nanaraka ny fiofanana fandrarana STEP izay tohanany teo anivony UNESCO. Mirana Clara. Vola mitetina 4 ariary isan'olona no azon'ireo mpianatra avy ao amin'ny faculté ny siansa izay navita ny fiofanana STEP na programme de formation en entrepreneuriat à Madagascar. Mahafeny tontolon'ny fandraharana na entrepreneuriat ireo mpianatra nanaraka ny fiofanana avy ao amin'ny STEP raha ny fanazavana. Le formation mandritra 12 volana io dia tena efa accompagnement mihitsy io satria manome fanofanana ny mpampianatra ray module ray dia mandritra ny herinandro izy manao pratika mihitsy miaraka amin'ilay mpianatra dia mandritra 12 volana zany ohatr'izay hatrany rehefa tapitra zany ilay module 12 dia tena mpianatra efa afaka misehatra tanteraka ary mahavoafehy tanteraka ny resaka fandraharana zany ny mpianatra tafavoaka avy eo. Misy module vitsivitsy mampianatra ny hoe ahoana fomba fangatahana financement, fitadiavana financement sy ny fitantanana mihitsy moa zany no ampianarina ao anatin'ilay izy koa dia efa mahay zareo rehefa mivoaka avao zany. Ary satria moa zareo rehefa famaranana n'ilay fiofanana dia tsy maintsy mamoaka business plan anankiray dia manam-pirofo izay fa tena efa mahavoafehy an'ilay resaka fandraharana izy. Maro ireo tanora navita fianarana no lasa mpitady asa ary tsy manana ny fahaiza-manao takiana ahafahan'izy ireo mamorona sy manangana orinasa hoy ny teo anivon'ny UNESCO. Raha ny fanazavana mahery ny 100,000 ny tanora latsaky ny 20 taona no miatrika ny krizin'ny tsy fananana asa eto Madagasikara. Antony nametrahany UNESCO ny tetikasa STEP. Ny 400 000 ariary le izy satria rehefa nijerena ny kipitsipitsy ao anatin'ny fanantanterahana ny atotatota taratasy majinijinika dia manodidididina an'izay ny fananganana fanaovana ara-dalàna ny orinasan'ny ankizy anankiray zany. Zay ny antony voalohany. Nitoanany zareo satria tsapa ny famanana sedra olana zany ireo ankizy aty amin'ny université rehefa mavita fianarana dia anisan'ny indrindra hoe nanantanterahana an'izay tetikasa programme STEP izay tetỳ amin'ny faculté des sciences amin'ny mahasantatra azy.
tsy aivina tetikasa eo anivon'ny UNESCO amenona ny fahabangana eo amin'ny fahalalana mahaky tontolon'ny fandraharahana ny tetikasa STEP na ny programme de formation en entrepreneuriat ho an'ny UNESCO anisany vahaolana azo trandrahana iadina amin'ny tsy fananana asa ny fandraharahana noho izy afaka manosika ny tanora amin'ny famoronana sy fananganana orinasa tsy isika eto Madagasikara ihany no misitraka ity tetikasa ity fa misy ihany koa any amin'ny firenena maro ao Afrika raha ny fanazavana hatrany. Dia izay ihany koa no entintsika miampita ao anatiny maresaka iraisan'ny pirenena amin'ity ala ity. Iotsaka avokoa ny ampahatelo ny ranomandry voaositra ho vakoka iraisan'ny pirenena eo anivon'ny UNESCO. Mandra-pahatonga ny taona 2024 raha ny tatitry ny ONU. Miantso amin'ny fanenanana sy audio iarovana amin'ny ranomandry sisa ambony araka izany ny firenena mikambana amin'izao fotoana izao. 2 mois après les températures caniques, rovolana taorin'ny canicule tao Europe sy firenena maro samihafa manerana izao tontolo izao. Namoaka tatitra ny teo anivon'ny UNESCO izay manamarina ireo aiai ireo manam-pahaizana momba ny toetry ny andro. Ny iray apatelon'ireo ranomandry izay voasoratra ho vakoka eo anivon'ny UNESCO niotsaka mandra-pahatonga ny taona 2024. Ahina avokoa ireo toerana arovana izay misy ny ranomandry na eo aza ny fanenana ny gaz à effet de serre. 20 taona ireo ranomandry miena isan-taona. Kanefa 20 isanjato ny fiainan'ny olombelona no miantehitra mivantana na akolaka amin'ireo ranomandry ireo. Tafiditra anatin'izany ny famatsiana rano fisotro madio sy ireo filana maro samihafa. Raha ny fanazavan'ireo manam-pahaizana ny roa ampantelon'ireo ranomandry voatokana ho vakoka ireo no afaka havotana somatsara raha toka 1.5 degré ny fiakaran'ny hafanana amin'izao fotoana. Izay rehetra natomboka hono tsy maintsy ho faranana tapitra treto ihany koa araka izany fotoanantsika ho an'ny androany ankasitrahana ianao. Nanaraka ny fampalalam-baovao hatramin'ny farany mandra-pitafa ho amin'ny rapitso indray ary tomboky lahy sy tomboky vavy. Veloma tomboka. En octobre, Batimax vous offre 15% de réduction sur tous les articles. Vous a présenté Ny Vavao. Matura piramidana miaraka amin'ny France Call. Vous a présenté Ny Vavao. La farine ara-pahasalamana, tsara kalitao, azo ampiasaina amina andro rehetra. Narahinao teo niaraka tamin'ny LMOI ny vaovao. En choisissant l'université PEF, vous misez sur le changement, l'innovation et l'excellence. Narahinao teo ny fampalalam-baovao niaraka tamin'ny PEF. Rentrée en L1, 6 décembre 2022. Inscription ouverte au Cap 3000 Indjar. INA, plus raffiné que jamais. ITA, huilerie industrielle de Tamata, Isacham Telsuruariv. Vous a présenté Ny Vavao. 5G Batelma, des actualités uniques, dynamiques et renversantes dans le journal TV.